ka io ao tsy enkenay ngalao vi ngalao vato tsy enkenay io mamono gn'anakay manahaky an'io hanagnanay va la baka andafy agny aka hangalana ho azy am-pelatagnanay ro hamono anao anay tsy misy magnenky an'io gn'eto la atao horen-dagnitsy atao horen-dagnitsy zao reaky zao tsy misy hagnenky an'izao gn'eto la tafo militsy amin'ny hilitsofony zay mijanjy azy agny reaky zao fa tsy misy magnenky an'io gn'eto mba mietsefa nareo fa maty rahay eto rahay masikoro eto inaniketo amy benetsy eto inaniketo zao fiarova tany gny mahafaty olo fa tsy raha nisy nanday valagny an-tagna ka tinifitsy tsy azo tovogna moa zao fa izay gny marina ary i volagny zao ino gny but d'émission'ireo miaramila reo laha aveto ary aia gny ordre d'émission ndrozy laha aveto ka tifitsy ro atao tifitsy olo mivorivory rano tabika manday rano ty finoman'olo rano gn'atoy fantsakan'olo gn'atoy ka ze ho mivorivory eo ka ho tifirinao tsy olo tratsy ambalanao omby agny ka mangataky anareo lahy nareo agny ambadiky ny toy mazoto toy ao vonjeo nareo lahy raha eto mangataky anareo mpitondra mahefa zay tompony vahoaky toy koa vonjeo nareo rahay fa maty fahatany rahay atoytoy tifitifiry avao atao sainakoho rahay atoy io amy fiarovagna ny toy tany toy ato maty manahaky an'ireo tifiry militseto ka la miboaka ampitokatona toy aia gny raha hanaka holaninareo ritseto rahay ka atamperonareo ty raha la raha bazy ao ro andabosiny zao ao atampero hatsaharo io bazy io la raha iro magniraky autorité handany alay atoy manahaky an'izao zay gn'antony anaovanay an'izao interview hinaniky zao ka la mahajanjigny an'izao nareo agny nareo ambadiky ny toy mazoto toy fotorizinoany mazoto ato abenetsy ato toy fa intoy gny raha loza bevata miseho ato hinaniky zao olona miafina any anala zaza tsy mianatra iainan'ireo manohatra ny tetikasa bazy toliara izany ankehitriny ankily malinika toliara faharoa ao anatin'ny hafanana mahery sy ny rivotra maina mifofofo ny any atsimo andrefa ny Madagasikara dia misy feo sy tantara tsy dere loatra miezaka miantso ny sain'ny maro feon'ireo mponina voatery nandaon-tranony nanarany taniny ary miafina any anaty ala lavitra satria laza fa lasibatra amin'ny fanenjehana sy ny fandrahonana noho ny fanoerana ny tetikasa bazy toliara nidina ifotony mpanao gazety ny zany zava-misy marina iainan'ny mponina ny ainga teto benetsy avy eo namakivaky ny ala nitady ireo olona ny ala ny trano fonenan'ireo eto amin'ny fokotany toerana antsoina hoe Benetsy no misy antsika amin'izao fotoana izao aty amin'ny lalam-pirenena fahasivy aty Toliara mazava ho azy ny resaka bazy Toliara izay mbola sehatra hipetrahany ady hevitra indrindrindrindra amin'izao fotoana izao ao ireo ataontsika hoe ny mponina izay mijoro manohatra izany tetikasa izany amin'izao fotoana izao maro ny ataontsika hoe mponina teto amin'ity toerana Benetsy ity no lasa nandositra any anaty ala any amin'izao fotoana izao noho izay hoe fanoerana fijoroana amin'izay fanoerana tetikasa bazy Toliara izay indrindra no nidinantsika ty fotony hitady ireo olona ireo any anaty ala any amin'ny alalan'ny loharanom-baovao maro samihafa amin'ny toerana izay misy azy ireo ampolony maro ireo no ao anatin'ilay fikambanana izay enjehana fatratra amin'izao fotoana izao ary lazaina fa hoe jiolampanakorotana mihitsy no isokajiana ireo olona izay ataontsika hoe mandositra any analan'ireo amin'izao fotoana izao ka izay no antondiantsika ty amin'ity toerana ity eto aloha zany ny fokotany nisy azy ireo fa iainga eto isika ary andeha somary miala lavitra moa zany anatina tendrombohitra any misy azy ireo dia zahantsika ny ahita azy hijery hoe manahoana ny fiainan'ny zareo anatin'izay hoe fandosirana amin'ny fijoroana atao anatin'ny fanoerana ny tetikasa bazy Toliara izay amin'ny toerana miovaova any anaty kirihitrala
misy reny mpianakaviana mitrotro zaza marary noho ny tsy fahampitsakafo sy ny rano fisotro madio. Mipetraka tanety amin'ny alina mitaraina ny zaza, miaritra ny masoandro sy ny atsika. Everina ho toy ny jola mihitsy ireo olona lasa nitsoaka ireo raha ny fanazavany. Niovaova trano ny toerana nahafahana ny resaka tamin'izy ireo. Ny efa nambara tamintsika tao anatin'ity fandarana ity dia ezaka sika ny tady an'ireo mponina manohatra ny tetikasa Bastoliara izay mitsoaka aty anatin'ny ala amin'izao fotoana izao. Ny tena marina aloha dia sarotra be ny ataontsika hoe nitady ny toerana izay misy andry zareo satria zareo miovaova toerana isan'andro zany ka izay nasarotra be lay tadiavana n'izy ireo miovaova trano ihany koa ny toerana izay omena anay mpanao gazety tao anatin'le izy sorona be dia be ihany koa nefa ny loharanom-baovao izay afaka mba natao hoe nanome toky azy ireo fa tsy olona sanatria hoe sambotra azy ireo na hoe olona mampatahotra azy ireo ny mpanao gazety natanteraka ny asany ao anatiny aty amin'ny faritra Toliara aty. Matany hoe ao anaty fitaitainana tanteraka zany ireo olona ireo ary na iza zany miona na te hiona amin'iry zareo dia tena matahotra ireo mponina izay toa hoe manohana ny tetikasa Bastoliara saingy hiarany fanenjena amin'izao fotoana izao. Tsy voalohany ity ve fa faharoa, fahatelo, faefatra fa nisy ny toerana izay tenenry zareo ny vahoaka fa eto zany aloha zany zao no hidirana dia any anaty ala any no jerevantsika an'ireo mponin'ireo tena ezahantsika hoe tsika amin'ny ataontsika hoe hery misy herintsika fa tsika miditra anatin'izao ala izao tena sady kitroka mampatahotra mangingina be fa miezaka ny hidirantsika ao anatin'izay toerana izay. Eo tsy afanike sy Benetsy, toerana everina ho isan'ny faritra ifantohan'ny tetikasa dia matetika no hitrangana herisetra sy fitsidiana ary fisamborana. Araka ny filazan'ireo niarambony, olona maro ny voahenjika, voasambotra ary ny sasany tsy hita popoka hatramin'izao. Ny sasany tamin'izy ireo no nanaiky niona tamin'ny fandarana zohiteny tany anaty ala. Misedra zavatsarotra ireo ary vohitsakitsaka ny zoma olona manontolo raha ny fanazavana. Dia naisaoranareo mpanao gazety aloha fa manao ny ainareo tsy ho zavatra nareo, niezaka nikaroko sady nitady anay aty dia manao antso avo koa zahay amin'ny zao tontolo zao, surtout ianareo mpitondra fanjakana iabiaby na ny firenena iza izay mahajery anay fa miafiafina aty agnaty ala dia manao antso avo zahay lahy mba jereonareo ankaiky zahay madinika aty fa tena mijaly dia mijaly zahay amin'izao hatramin'ny taranakinay aza tena tsisy fiainana mandeha. Zahay aloha tena maromaro zahay miafina aty fa tsy latsaky ny 50 eo zahay le miafina aty. Dia resaka fahasalamana moa zany rehefa manao hoe ravin-kazo ihany no totoina dia ino no ampiasana amin'ilay fahasalamana. Fa tena tsisy fanafody na hôpitaly aza tsy mahasaky miboaka any amin'ny tanàna zahay fa sao dia ho azon'ireo manenjika anay ireo. Ny arety voalohany tazo zany fa nisy nahazo, nisy zanakay fa niovon'ny tazo dia nisy niazon'ny fanompoana, nisy karazana kitrotro rey nahazon'le zanakay dia tsy hita natao fa ravin-kazo ihany no totoina dia hitsaboatsaboana azy eo. Tena mandositra miaraka aminay mbeo satria raha vao tratrandry zareo ny vady aman-janaka dia hoentindry zareo ka tsy maintsy voatery zahay zay miboaka laha vao lasa le vady aman-janaka. Hatramin'ny ireo force irahiny mpiasam-panjakana ireo, hatramin'ny le fikambana voromahery manenjika anay zay no mahatonga anay miafina aty anala aty hatramin'izao. Ina moa tena noeranareo le tetikasa Bastoliara? Ny tena mahatonga anay manohitra an'io zany satria reo ala reo tsy maintsy ho kapaina reo dia zahay nefa eny no fototsy ny fivelomanay satria eny ny babo, eny ny balo, eny ireo voro samy karazany izay mamelona ny tontolo iainanay aty ambanivohitra aty. Nefa niaraky ny fagnazavana ny fanjakana hoe tsy maintsy hiala aloha le ala izay faritsy ho hitrandrahana ny fasimainty. Amin'izao zahay gaga fa
hiaina ia ary zahay hoa iza ny biby fiompinay amin'izao fotoana zao, ina nefa no iainany biby fiompinay, eny ny voro isan-karazany. Le fahoriana iainanay ty anala ty zao amizao tena lavitra be noho ny fiainanay tena amin'ny tanàna satria na ny zanakay aza mangatsiaka be, na ny moustiquaire, na ny moky, na ny fahasalamana, na ny rano hosotroina aza de tsy hita fa miafina. De rehefa rivariva reny vao midina any amin'ny tanàna zay tsy fantatry zareo no akanay rano sy sakafo zay mba tokony ho azo atao nefa tsisy mpanatitra zay laha tsy mba miafiafina. Tena hotrany biby reny mihitsy zahay na matory aza tena tsy araky ny torimaso tokony ho izy ny ataony fiaignanay agnaty ala toy. Findrafindra toerana zany nareo? Mifindrafindra toerana mihitsy zahay satria tena manara-maso anay le fikambanana voromahery miaraka amindreo force zay irahiny zay mpitondra fanjakana ankehitriny. Le zava-misy moa zany fampiadina fa ny madina izahay madiniky ihany no iharan'ity zavatra ty hatramizao. Fa tena mifanenjika toy ny biby mihitsy zahay aty anaty ala, na ny sasany aminay aza fa tena fa tsy mihinan-kany. Ny fanirianay moa zao ny faritsy ty zany la tena mariny mba hampitombo ny io ala eo aza laha ny tena fanirianay mba habetsabetsaka ny rotsakorana amizao fotoana zao satria ny fiainana amizao mihamafy. Honamboariny base tuliara io lakilasin'ny Benetsy io, zany hoe fokotanin'ny Benetsy zany, de lakilasy hamboary. De hoy zahay fikambana mazoto tamizay hoe akory ny hagnamboaran'io, hagnamboarany base tuliara azy. Zahay nefa tsy manaiky ny base tuliara. Raha ohatra base tuliara ro hanamboatra an'io de tsy hanaiky zahay fikambana ato amin'ny fokotanin'ny Benetsy, zany hoe ny mazoto. Fa raha ohatra fa ajanon'ny fanjakana ny fitrandrahana fasy mainty, zany hoe base tuliara hitrandraka an'io, de mazava hoazy fa amboariny fanjakana io lakilasy izay hisitrahanay fokon'olona eto Benetsy io. Zay zany niteraky fifanolotanana ny fokon'olo eto Benetsy. Zany hoe tsy nanaiky ireo mpomban'ny base tuliara zay fokon'olo tampandrosany base tuliara, fa hotorinay ry zareo nareo raha ohatra ka tsy manaiky ny hiasan'ny base tuliara an'io lakilasy io. Tamizay moa afaka ampitson'igny de sinambotry zareo ny anakiray aminay mpikambana mazoto. Ny anakiray amin'ny fikambana mazoto zany sinambotry zareo. De zay nahatonga korontana tamizay. Rehefa nanambotra ny anakiray amin'ny zareo aminay zany ry zareo de afaka nihetsy koa zahay fon'olona ato amin'ny faritra arovana. Andagnina nefa zahay agnisany malahelo ny antony. Ny base tuliara eto manimba tontolo iainana satria tsy maintsy esorindry zareo tsy teo ny ala iny amin'ny hisitrahanay vahoaka. Zay anisany mampiavorana nefa ho tapahindry zareo iny ala misy anay iny. De zay tsy nanisitrahanay ny asandry zareo zay hitrandraka ny fasy mainty aty aminay. Ka eto zahay mahagagaganay izahay miaro tanindrazà koa ro enjehina amin'iny ala iny. Zahay nefa miaro tanindraza. De gagagaga zahay eto, zahay fokon'olo izay hentefany haratsiany fitrandrahana base tuliara, zany hoe ny fasy mainty. Zay ny mahatonga anay gagagaga. Ka eto zahay manao antsoavo aminareo mpitondra fanjakana satria tsy mety aminay. Ny fidianananao Andriamatao filoha de hiaro anay. Nefa zao ny zavatra misy aminay amizao. Enjehina toy ny olona jolahy ny zavatra misy anay amizao fotoana iresahatsika amizao. Ka eto zahay manao antsoavo aminareo mpitondra fa tsy mety aminay zao. Endrika fampitahorana anay zany dia atao hoe jolahy zahay, atao hoe mpanorotana tanàna, atao hoe zahay no jolahy miafiafina amin'iny ala iny. Nefa ny fanenjehandry zareo anay nahatonga anay niafina tamin'iny ala iny. De forsa misa 300 vasa ny forsa anenjehana anay. Zahay nefa tsy malaso, zahay tsy jolahy. Tena potiky tanteraka ny fiainanay zao amizao satria
olona miafina zany ane tsy zavatra tao hoe na ny zanakay de agnisan'ny mijaly na ny zanakay nanala baka aza tsy nanala baka i am'izao noho ny antony fanenjehany reto mpiasa-panjakana reto zany hoe forsa reto nanenjika anay tany de akory moa no hanalan'ireo baka ny zanakay amin'izay fotoana zay zahay escortage tsy any mazava ho azy fa tena manenjika anay ny antony zay ny antony namorona zareo hoe fikambana tanora miharo zany hoe voromahery nanovan'ny zareo azy fa rozy no tena hoe mahay anay hoe ato ny afiananay ato ny misy anay ary ro zareo no mahay trano misy anay mazava ho azy fa ny mpiray tanàna de tsy maintsy mifakafantatra hoe eto ny tranondriano ato ny tranony Rakoto Sirabe tataka zay zany zay nahatonga reo namorona fikambanana voromahery so mba hoentindry zareo hanenjika anay satria ny forsa tsy mahalala anay mihitsy tsy ampy sakafo ireo lasanandositra any anala katsaka mangahazo ary valala no any azo hoanina ary ny ankizy tsy afaka mianatra intsony ny fiainanay amin'izao rahay tena mijaly fa valinay amin'ny anakay zahay atoy agnaty ala aty mijalinjaly ndragny hany tsy misy gn'anakay marary aby ndragny fanafody tsy misy ataonay amin'ny anakay zahay tsy mahita rano agnaty ala aty tsisy rano mba tokony hosotrosotroiny gn'anakay fijalia zao valagno nosotro finga zay ro nandesinay fa gny kidoro zahay tsy nanday fa mijalinjaly avao ndragny fandrianay agnaty ala toy zahay mijaly ny fiainanay le manao akory fa raha toy tologny fijalia toy zahay mijaly zahay nanjao fa volareko mitapany soso mipetrakay atoy reky tsanaky ndragny raiky atrehanay tsy hitanay ndragny hanihoaninay olo avao ro magnome anay ananiky izao fijalia bevatagny mahazo anay amy tanà agnala toy atoy tany tsy fihitanay ndraiky toy fa izao fijalia zao evianay agnala toy anany toy ndra rano tsy hita ndragny keragny hany ketre tsy misy volareko tapabola soa zahay naniky izao mijalinjaly miroanaky ny fangatahanay amy fanjakana amizao fijalianay agnala toy ajano zao raha fa tsy mainty zao fa zahay tsy mila an'io raha raiky raha naniky zao anjaka mijaly ka sandraky zao metrangy etoy aizao io zagny plasinay mianaky la ohatsy ke zao ny raha hisy ka mangataky aminareo fanjakana rahay hajano zao fa tsy mainty zao lahy zahay lomay satria iagny vazaha reo ray aman-dreninay mijaly zahay iagny vazaha reo satria miafina agnaty ala toy tsisy rano hoanina enjendreo vazaha reo de mangataka anareo zay mba hamonjenay toy anaty ala toy tsy afaka mianatra tsy afaka milalao ohatra anankizy rehetra tena mampalahelo zahay toy tseriky fa zahay tsy mianatra fa iagny vazaha reo agnaty ala toy zahay babanay reo mijaly zahay toy tseriky fa iagny vazaha reo ary ny fianaranay aby tsy vita tena malahelo zahay fa satria tsy milalao sady misy koa ndray andro tsy misakafo vonjeo anareo zahay fa agnaty ala toy mirerirery avao tsy misy mpamonjy tsy misy kiminan-kany fa mivezivezy agnala toy avao zahay amy raha aman-dreninay reo tsy misy mpamonjy fa iagny fa tsy mainty reo tsy misy kimihina fa mivezivezy mba mialy egny mbao avao mialialy raha milala egny mba mialy egny mbao mialialy babo avao igny avao ro haninay sanandro tsy misy kiminan-kany efa zahay amizay ta hianatsy tsy misy olo agnampy anay farany mbegny avao amizay mivezivezy mbegny nefa zahay la tena ta hianatsy fe tsy misy olo magnampy anay satria iagny vazaha regny zahay amy raha aman-drenina regny ka vezivezy mba agnala avao mbao amizay tsy misy olo mba tokony agnampy anay tena vonjeo anareo zahay fa la tena mijaly tsy misy kimihina ta isa amy namanay regny an-tanà ty fe tena iagny vazaha regny ka mbao avao mirerirery mbao tsy misy kiminan-kany tena mijaly zany zahay tsisy raha la reninay regny tonoky agnampy anay iagny vazaha regny mbao avao farany mba agnala mbao avao amizay zahay la tena mavaka ma zahay la manahaky ano mifotsofre la mivipity zahay tsy hitanay ny ilaisanay mifalitsy amy fotokazo regny mbe avao amizay tsy misy kimisafotsy ndra siky tsy isaforanay tsy misy intsony ny toerana antsona hoe azo antoka hipetrahan'ny mponina manohatra ny fitrandrahana ka saina atao sokajiana ho tony jiolahy ireo miaro ny tanindrazany
Gny raha tiako resafy eto zao makasiky fagnenjehan'igny fikambana voromahery reto no vazaha izay atosiky rozy hagnenjiky anay, agnisan'ny mahatsiaro malahelo zahay satria ndra gny fianarany gn'anakay enan'izao tsy hainay hoe hanakory gny hianarana ajary eo. Gn'olo agnala ty moa le hahay mikarakara drala zay hampiliry azy an-dakilasy agny, tsy mahay mikarakara drala zahay. Ka zahay eto mangataky aminareo mpitondra fanjakana satria olombelo any rahay reto. Tsy malaso rahay tsy dahalo, fa olombelo tsotra zay agnisan'ny manany fahadiovanay amin'ny tsy fanovanay raha raty fa mialy tanindraza. Fialia tanindraza zao, tsy zahay avao nanao an'io fa hatraminy razambe taloha tagny nanao an'izay. Zay nahatonga Madagasikara ho izao. Haleo tena. Ka rahay laha hoatsy mialy gny tandrazanay koa, zay ro loza ka hagnihagnanay mba aminaly egny, zahay mba mangataky lay. Fanakay reo lasa voasaringotra amty ady politiky ataon'igny fanjakana toy. Satria zahay miaro gny tandrazanay, lasa ampidiry amy politiky koa. Gn'anay eto, fiarovan'ny zon'ny olombelo, fiarovanay gny zonay. Ka olombelo zahay, jereo nareo gny zo misy anay. Fa tsy atao manao an'izao. Koa le gn'olombelo zao rehetaka agnala agny avao sanandro. Zahay lo tsy nangalatsy. Ka manao antso avy zahay eto, mangataky anareo mpitondra fanjakana. Fa aboaho nareo zahay, diovinareo gn'agnaranay agnatin'ny tribunaly ao satria zahay nany moa agnatin'ny fitoria gn'anovan'ny reto voromahery, zany hoe pombany base reto. Matin-drala reo ka mamono gny longonay. Agna zahay nany eto miady antragno. Noho ny hatiatena izay ataony gn'olombelo amizao fotoana resafatsika anan'izao. Drala ro ifa, gny longo tsy zahay tsy nangalatsy moa ataony reto. Ka mangataky anareo mpitondra fanjakana, manohitra ankamarinana zahay fa tsy manohitra amy tsy fahamarinana. Zahay averiko avao ndraiky fa atao hoe jolahy agnaly egny. Tsy raha jolahy zahay. Fa noho ny fiarovanay tanindraza, mahatonga anay enjehina ka lasa miafiafy amin'igny aly egny. Ka mangataky anareo mpitondra fanjakana re tompoko, mba avoay aty amy tanàna zahay fa tsy mety aminay zao. Zao toera misy anay zao. Olombelo na izahay fa tsy biby akory. Efa herinandro maro zao ireto andian'olona ireto no tsy niverina teny an-tanàna intsony. Rehefa misy feoana moto na fiara dia tonga dia miazakazaka miafina, sosanatria ireo mpisambotra. Nakatoky tanteraka izy ireo vao nanaiky ifampiresaka. Zaza tsy mianatra tsony, ray aman-dreny tsy miasa, sahirana amin'ny fivelomana mitsoaka ny anala, very fanantenana amin'ny hoavy, nefa nilaza fa hijoro hatrany anohatra ny tetikasa. Gny raha misy aby zay ahelinareo, nareo pombany base, izahay zao hono andehan jolahy zay voakarama hanohitsany base. Ka fangarotsika gny raha, fa tsy to raha resafinareo zao. Nareo ro tena olo voankaramany base, ka hagnianay mbetimberoa aminaly egny. Fa zahay mijoro amy fahamarinana, ary mijoro ara-dalàna sy ara-panjakana, gny mahafikambana mazoto anay hiaro tanindraza. Ary porofon'izay, hatramizao zahay na hiagnanareo mba aminaly eo, mbo miresaka ananiky zao. Hoe tsy tianay io bazy toliary eo fa manimba tontolo iainanay, sy hanimba ireo taranaky mandimby zay hanimba tontolo iainanay ary hanimba gny hoavin'ny taranakay. Fa zahay tsy handeha jolahy zao. Gn'olo miaro amy tanindrazany koa va handeha jolahy. Ary tsy voankarama zahay. Ary ambarako anareo hoe, fa nareo mandiniky hoe misy olo ambadiky hoe manosika anay hiaro tanindraza. Tsy atre tompo. Tsy mariny zay. Fa tena ny fonay mihitsy no manosika anay hiaro an'igny tanindrazanay. Ho porofon'izay, tianay tanindrazanay io. Tianay gny faramandimbinay. Fa nareo zay tia vola, nany hoe tia drala, ka tsy hitsinjo gny taranareo afara ao, nareo ro tena voankarama, fa rahay tsy voankarama zao. Ka eto zahay, ambaranay mazava soa miharihary, fiarova-tanindraza no mahatonga anay miafina amty ala misy anay aty. Ka miangavy anareo mpitondra fanjakana. Ka mihaino feon-dakiloso toka anareo fa regny olo mitenany raha mitenanay hoe andehan jolahy voankarama regny tena voankarama regny. Voankaramany bazy toliara.
satria tiandrozy hiroso io fitrandraha fasimainty io. Zahay koa nefa tsy manaiky satria hainay fa hisy fentraikany aminay mihitsy io fitrandrahana fasimainty io. Mijery aho ary mahare vaovao fa mandeha vaovao sanandro ity fiovaovany toetrandro ty nony fahanimbana io tontolo iainana eo. Nefa ny fandrisihanareo ny fasimainty zay hitrandraka aty, fandrisihanareo ny base toliara hitrandraka ny fasimainty io, vao maika hampitombo ny fiovaovany toetrandro. Tsika eto miady amin'ny kolikoly nefa mbola hisy ny kolikoly amin'io resaka tontolo iainana io. Hanimba tontolo iainanay io base toliara eo ka mangataky ny hijanonan'io aloha. Mangataky indroa intelo ho anareo mpitondra fanjakana fa hanimba ny vahoaka anareo, hanimba zahay vahoaka anareo. Ka eto rahay nareo mpitondra fanjakana mangataky re tompoko. Mangataky hivoahanay amin'ny tanàna zay misy anay mba haizana mamelom-po fa mijaly reto zanakay reto, mijaly reto zanakay reto anaty ala ty no hitondranay anazy nony fagnanjehananay amin'ny tsy fahamarinany. Fa zahay re tompoko ambara soa mazava miady tanindraza, miady ho an'ny taranakay mba hijoro ampamarinany koa manahaka an'izao, mba hiaina ampilaminana. Mangataky zahay hiaina ampilaminana amizao fa miteraka ady ampoko itoy fisiany base toliara. Mangataky aminareo mpitondra fanjakana fa serisery mahazo anay ato noho ny fitiavanay ny tandrazanay. Seresere rahay ka mangataky anareo mpitondra fanjakana mba hampilamina izao korontana izao. Mangataky anareo mpitondra fanjakana mba hampijanao ny base toliara fa io miteraky korontaka ho anay aty faritsy toliara, indrindra fa toliara faharoa izay andidian'ny commune Ankimaliniky fokontany Benetsy. Ny fijoroana vavolombelona toy izao dia mitovitovy amin'ny fanambarana nataon'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay efa nanan-kihana fa matetika ny hetsika fampandriana fahalemana any amin'ny faritra misy tetika sagoavana dia mifangaro amin'ny fanivanana sy ny faneriterenany mpanohatra ny tetikasa. Eto amin'ity tanàna iray ity izao, isan'ny tanàna ny lozan'ireo enjehana noho ny fanoerana ny tetikasa base toliara, dia isan'ny tanàna nidina ny fandaharana zoiteny ihany koa. Zaza sy vehivavy vitsy sisa ny tazana teto, feno tahotra izy ireo, trano mihidy, fatana efa ela tsy nampiasainy intsony, biby fiompy ny laozan'ny tompony.